Nitsidika ny orinasa mpamokatra menaka sakafo hita teto Ampelolava sy Androanga eto Tomasina ny ministry ny vatra sy ny fampiroboroboana ny indostria sy ireo mpiaro ny zony mpanjifa ary tompon'andraikitra ara-panjakana eto Tomasina izay notaria ny gouvernoura ny fahatransanana mpisolotoerana Androany valamboropolo jiony fa everinay fa zava-dehibe loatra avy hatrany no nidinana teto ifotony teto amin'ny famokarana menaka ary indrindrindrindra nitondrana reo vondron'olona mpiaro ny zo ampanjifa izay tafaraka amin'ny délégation izay tariako eto mba afahan'ireo nametraka fanontaniana rehetrarehetra ary indrindrindrindra nyza lalan'ireo vokatra izay afarana reo akora zany mandrapatonga eto amin'ny milina fanodonana anazy ho menaka tokoa dia anarahana n'ireo ambaratonga isan-tanatohatra izay mety hoe fitiliana afahana fanaramaso ihany koa hanomezana antoka ny mpanjifa fa ny vokatra eto Madagasikara dia azo antoka ary tena tsy misy ny tokony ahahina mahakasika izay fa ny any anatin'ny fitsinjarana araka ny fanambarako ihany koa tanatin'ny fanazavako netiko andro vitsivitsy lasa teo dia any amin'ny fitsinjarana reo etan'ireo no asiana fanamafisana ihany koa ary anetanana ny vahoaka malagasy tsy vaky volo ary indrindrindrindra mpanjifa moa zany amin'ireo entana rehetrarehetra tsy voatery menaka ihany menaka no resantsika androany fa miatraika amin'ireo entana rehetrarehetra mihitsy ny filana amin'ny fijerevana fikirakirana. Misy fitiliana telo samihafa no tsy maintsy atao vao afaka amidy eny amin'ny mpanjifa ny menaka voakary ny orinasa ka azo antoka tsy misy atahorana ho isy fiatraika ny ara-pahasalamana ny finanana izany raha ny fanazavany talejeral ny orinasa androany. Makasika ny kalitao sy ny fahasalamana izany mba tsy hananantsika iahy fa mandalo fitiliana manokana mihitsy ny menaka izay vokarin'ny société hita hinasy lafatra zany eo ihany koa ny raja manomboka amin'izy mbola huile brute ary hatrany amin'izy hoe efa huile raffiné ary ny enatsena ihany koa tanysaiko fotsiny hoe certificat telo fitiliana telo no mandalo amin'izany raha mbola huile brute izy dia ao ny certificat de non contamination radioactive raha ohatra ka vita kosa izy hoe huile raffiné dia misy ny certificat de consommabilité avoakany laboratoire izay anotokana afaka manome an'izany ofisialy dia ny ACSQDA zany tsara lalàna ary toy izany koa ny avoakany ministère ny varotra zany ny certificat de mise à la consommation rehefa vita ireo rehetra ireo izay vao mivoaka eny amin'ny varotra ny menaka hita. Tsy tokony andera ny tsao izay enina aparitaka ny olona sasany mikasika ny menaka ireo mpanjifa fa tsy atahorana ny menaka fihinana izay voakary ny orinasa hita hoy kosa ny mpiaro ny zony mpanjifa teto Tomasina androany. Ny zavatra hitanay amin'ny voamaso be anay dia tsotra hoe nisy nampiavaka anazy aloha anatin'ireny emballage na ny tavoahangy dia misy soratra hoe hita. Ny zavatra hita amin'ny voamaso be anay dia ny resaka daty izay mipetraka eo amin'ireo tavoahangy ireo. Tena sahanay ny miteny satria nanatry maso zay teto ary betsaka amin'ny fanontaniana napetraka. Alohantsika aloha vahoaka mpanjifa tsy ho andairan'izany atao hoe tsaotsao izahay eto amin'ny maha solotenina ny vahoaka mpanjifa dia hitanay ary zava-dehibe loatra ny nanana nyity orinasa hita ty ny atao hoe certificat de consommabilité.